La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Mba ho fafinarita Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky majika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fanatsarana teo anao eo anatrehany vahoaka malagasy sisa no nataon'ny filoha teo aloha Erajonary Mampianana nandritra ny kabary fametrapelanty teny Avoloha. Ho azy fanaran-dalàna avokoa ireo rehetra nampitarainany vahoaka nandritra izay fotoana nitondran'ny firenena izay. Taoriany fametrapelan'ny Erajonary Mampianana, saika naneho hevitra avokoa ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny politika sy ny olon-tsotra. Fanadiova-tena no isokajiany maro ny votoatiny lateny maly. Fepetra maro no tsy maintsy ho raisina sy ho atsaraina ao amin'ny seram-piaramanidina Ivato raha tiana ny anamafy kokoa ny fiarovana ireo harem-pirenena tsy hivoaka any ivelany. Isan'izany ny fampitaovana, ny fanampiana ireo mpiasa fa indrindra ary zava-dehibe kokoa ny fisiany fandaminana matomatotra kokoa anatiny mba ahafahana manatratra ireo mpanondrana antsokosoko ny harem-pirenena. Ireo no nisongadina nandritra ny fitsidihana nataon'ny ministra ny tontolo iainana sy ny ekipa ny teny an-toerana ny maraina teo. Nanomboka androany andiany fahadimy fiadiana tompon-daka Madagasikara eo amin'ny slalom izay karakarain'ny club FMMSAM ary tohanany module sy Hankook. Raha ny vokatry ny andro voalohany Tatrika Vonjimaika eo amin'ny laharana voalohany Itsiory izay manamora ny Peugeot 106 ny tena no nahavita ny fotoana tsara indrindra teo amin'ny essai chrono sy ny manche voalohany. Ary farany mitoetra ny fihetsiketsehana ataon'ny Pono Irak manoloana io nanatanteraka fionana tsy ara-potoana androany ny Parlemanta. Ny andinindin'izay avy hatrany. Fa miarabantsika rehetra tonga soa indray atao amin'ny fampalalam-baovao Nicole TV amin'izao alina izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany io santarantsika amin'ny fampalalam-baovao. Mamita tena izay no azo andikana ny fanambaran'ny filoham-pirenena teo aloha Rajonary Mampianana Hery izay nilaza fa niaina tamin'ny fanajana lalam-pandrenana ny tenany nandritra ny fitondrany sy ao anatin'ny vina hoentiny ihany koa. Omaly Ratsahivy nanonanao fanambarana nametra-pialana teny Avoloha ny tenany. Raha avy hatrany fanadidina entiny Fesotra faly. Taoriany nandraisan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena teo aloha Rajonary Mampianana Hery. Nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny lapan'ny Avoloha ny tenany. Tao anatin'ny lahateny nataony, laza ny filoha nametra-pialana fa nanaja hatrany lalam-pandrenana ny tenany tao anatin'ny fitondrana. Hatramin'izay dia ny fandalana hatrany ny lalàna ary voalohany amin'izany lalam-pandrenana no nitondra sy mitondra ary hitondra ny ataoko rehetra amin'ny adidy sy andraikitro. Mila antoka ny vahoaka. Tsy afaka ny tsy miaino izany ny mpitondra sy nambaratondra sy ny filoham-pirenena. Tokony antoka voalohany amin'ny fanajana ny lalàna, indrindra ny lalam-pandrenana eo amin'ny fahefana nomena ireo vahoaka. Fa mitady-tena sy famitam-bahoaka no azo andraisana izany teny izany. Ny zava-misy anefa fotoana fohy mialoha ny hailany eo amin'ny toerana no niazakazaka ny fanendrena mpikambana ao amin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice hitsara ny rafitra mpanatanteraka kanefa herintaona no nomeny lalàna ny filoham-pirenena farafahatarany hametrahana izany. Fitsarana izay mbola tsy niasa ary nahitana ankiatrany ohatrano ihany koa ny fanendrena mpikambana. Isan'izany ny vadin'ny minisitra tamin'ny fotoana nitondrany. Ny sa tamin'ny fempanohitra ihany koa tsy napetraka hatramin'ny farany. Raha iverenana ihany koa ny vina
Nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 13 ny filoham-pirenena teo aloha dia nilaza fa ho foana anatin'ny 3 volana ny délestage saingy tsy nisy izany. Mbola tsy hita ihany koa hatreto izay marina mikasika ny raharaha kolikoly avo lenta sy ny fanodikodinana volam-panjakana na ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Fitrandrahana tsy ara-dalàna etseroa, Somamanina, ny jony tsy ara-dalàna any amin'ny faritra atsimo. Matetika ihany koa ny fianakavian'ny filoham-pirenena teo aloha mivady na ny olona akaiky azy ireo no voatotonona amin'ny raharaha fitrandrahana renakibon'ny tany. Tsy aivina ihany koa fa araka ny tatra navoaka ny Alliance Vargasy dia ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajaonany Mapianina no nahitana fanapahanala sy fanondranana andramena betsaka indrindra. Anjarany vahoaka araka izany no hitsara ny fahendren'ireo kandida hitondra firenena na tsia. Ny mahavelom-panantenana ny vahoaka hatreto nametraka ny fametra-pialàny ny filoha teo aloha. Hiatrika fifidianana izay everiny ho azo itokisana mandritra ny 5 taona indray izy ireo. Ny vahoaka malagasy manerina Madagasikara sy ianareo monina any velany tiako ny milaza aminao fa tonga izao ny fotoana ametrahako fialàna amin'ny mahafilohan'ny repoblika araka ny voalaza ny raha-panorenana ao amin'ny andininy fa 4 andalana faharoa. Izany amin'iny fa fanatsarana tena eo anatrehan'ny vahoaka malagasy sisa no nataon'ny filoha teo aloha Rajaonany Mapianina nandritra ny kabary fametra-pialàny teny Avoloha. Ho azy fanaran-dalàna avokoa ireo rehetra nampitaraina vahoaka nandritra izay fotoana nitondran'ny firenena izay. Raha oviatrany matoan-daty soratrika eto Andretsilava. Hiala sa tsy hiala, izay ny fanontaniana napetraky ny be sy ny maro tao anatin'ny herinandro mialohan'ny faha-7 volana Septambra. Daty voalaza ny lalam-panorenana fa tokony ametra-pialàn'ny filoham-pirenena amperinasa amin'ny maha-kandida azy. Isan'ny nanamafy ny ayahan'ny be sy ny maro, ny zavantranga, ny atomboka, hatramin'ny fametrahandry tabera sy ny namany, ny fangatahana fanemorana fiantsoana ny mpifidy. Miampiny an'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka nangataka ny fanemorana ny fifidianana sy ny fananganana tetezamita vaovao. Samy naneho ny heviny manoloana izany anefa ny rehetra. Ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, ny vondrona Afrikanina, ny mpahay lalàna, ny mpandinika ny fiarahamonina, ny mpahay toe-karena hatramin'ireo olon-tsotra ary nilaza fa tsy mampiova na inona amin'ny datim-pifidianana izay efa fantatry ny rehetra fa ny 7 volana Novambra ho avy izao io fihetsiketsehana samihafa io. Nametra-pialàna ihany ny filoha teo aloha na dia hita sy tsapa fa nitady ny fomba rehetra ahafahana mifikitra eo amin'ny sezany aza. Raha iverenina ny kabary ny tanterahan'ny filoha teo aloha teny Avoloha, tsy nisy afa-tsy ny filazana fa izy no fatra mpanaja ny lalàna, fanajana ny lalàna tokoa amin'ny tsy fananganana ny HCJ na ny Haute Cour de Justice tao anatin'ny fepitaona voatondra ny lalàna. Fanajana lalàna ho izy ny kolikoly izay nianahazo vahana tato anatin'ny 5 taona izay. Ny fanodikodinana ny volam-bahoaka tamin'ny raharaha Claudine, ny fanondranana Bois de Rose izay voalaza ny CITES fa ny taona 17 no nahitana izany betsaka indrindra. Ny fivarotana tandrazana sy ny fampidirana ireo vahiny andromba ny harem-pirenena malagasy sy ny maro hafa. Nanamafy ihany koa ny filoha teo aloha fa niezaka namany olan'ny vahoaka ahafahana mirosa amin'ny fampandrosoana maharitra. Redredy sy fitiavana hiteny fotsiny ihany ve izany ny fitaraina ny mponina sy ny vahoaka malagasy iray manontolo noho ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fahatapahan'ny herinaratra, ny fijalinana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio, ny fitotongan'ny fari-piainana, ny fitokonan'ny sendikaly maro, ny fiakaran'ny viditsolika sy ny sarandalana. Andro vitsy mialohan'ny ametra-pialàny vao najory ny opération de sécurisation de grande envergure antsoina hoe mandio. Nandritra ny 4 taona mahery anefa ny vahoaka no ny taraina saingy tsy nisy fandraisana fanapahan-kevitra. Midika ve izany fa azo atao ihany ny mijery ny vahaolana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra manerina ny Madagasikara? Midika ihany koa fa azo atao ny mamany olan'ny vahoaka ka maninona no tsy natao nandritra izay nitondrana ny firenena izay? Iroso amin'ny fifidianana isika izao, mangetaeta izany ny vahoaka malagasy ahafahany mifidy, azahoana filoha afaka mamaly ny etaetan'izy ireo. Ny vahoaka no misafidy maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato izay hitany fa afaka many olana rehetra hialana amin'izao fahantrana lalina izao. Feny tsy misy afa-tsy ny fifidianana irery ihany no lalana mitondra makany amin'ny fiovana. Dia ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra ny vokany.
eo amin'izay lafin'izay hatrany taoriny fametram-pialany Rajaonary Mampianina saika naneho hevitra avokoa ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny politika fanadiova-tena no isokajiny maro ny votoatin'ny lahateny omaly voalohany tao anatin'ny efa-taona no nanaja lalàna Rajaonary Mampianina raha ny fanazavany bay lalàna iray fanadidiny entiny Michel Renardson. Fanajana ny lalàna velona izay raha ny ambety teny ny Rajaonary Mampianina tao anatin'ny kabary farany nataony nandritra ny fametram-pialany. Fanadiova-tena no isokajiny maro ny votoatin'ny lahateny omaly iny tao anatin'ny efa-taona mahery iny fanapa-kevitra hiala no izy kandida iny ihany raha nambara ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana no fanajana izay lalam-panorenana izay. Hitantsika moa tamin'ny filazana farany zany tamin'ny omaly ny filohan'ny repoblika zany dia nilaza fa hoe tena niezaka nanaraka ny lalam-panorenana sy ny lalàna izy nandritra ny efatra taona nisy teo. Sarotra ihany moa zany ny ohatra ny ombon-kevitra amin'izay satria izay mpahay lalàna zao dia tena hoe sahirana nandinika sy namakafaka zany ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana nandritra ny efatra taona satria vao nanomboka izy dia efa tsy nanaja ny article 54 tamin'ilay hoe fanendrena premier ministre. Dia hita koa zany rehefa aveo fa misy karazana hoe fivadibadiana foana zany manoloana ny lalàna velona ezahana zany hoe ho ampiasaina amin'ny tombontsoa fa tsy arak'ilay tena hoe tokony ho izy ilay lalàna. Dia hitantsika koa zao fa ny fahefana mpanao lalàna mihitsy zany hoe ny antenimieram-pirenena sy antenimiran'ny olona no anisan'ny tena tsy nanaja an'izay satria hitantsika zao ilay resaka hoe mety fisian'ny kolikoly ilay resaka hoe fandaniana lalàna tsy ampiheverana fa tena hoe amin'ny fotoana faran'izay haingana izay tanatina zavatra manodikokona zany ka ireny rehetrarehetra izay zany ny ahafahantsika miteny hoe ilay tany-lalàna aloha zany tsy misy nandritran'izay efatra-taona izay ary tsy niezahana mihitsy ny hampisy azy. Fanajana lalàna kosa no nisy raha ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena saingy tetika iray azona tombony mihoatra ireo kandida hafa no tao ambadika izany. Fahitana zavatra tranga omaly zany hoe ny fialan'ny foim-pirenena zany dia izay mahita hoe ara-dalàna tsara zany azo lazaina hoe zava-dehibe reny satria manaja demokrasia manaja lalam-panorenana zany. Ny otrikely dia hoe fa maninona moa firinandro zay natsahana kandida zao vao miala zany satria tandatin'izay fotoana izay zany afangaro ny andraikitra foim-pirenena sy mankandida zany. Dia ohatrany hoe nisy fakana tombony zany izay ohatrany hoe tsy rariny ara-dalàna angamba fa tsy rariny zay fa fanjavantana hoe tsy mety satria raha natrika fitanana atsika fitanana zany zava-dehibe fotoana anankiray fanana mitovimeta amin'ny kandida rehetra iny zany nisy fakana tombony zany azy hita hoe mipapana azon'ny firenena kandida zany. Ho an'ny antoko malagasy miara-miainga ny firosoana amin'ny fifidianana irery ihany no vahaolana amin'ny fametrahana ny tany-tan-dalàna tao aoriana izay efa-taona mahery na nitsakitsahana ny lalàna izay miverina feno amin'ny vahoaka amin'izao ny fahefana raha ny fanazavan'ny mpitondra teny ny MMM ary tsy tokony ho diso safidy intsony ny tsirairay. Misy miteny hoe nandresy, misy miteny hoe tafitantolona raha marina zany tsy dia ny hoe sokajinitsy na sokajin'olona zao nandresy tamin'iny fa mitolona zay natao entina ampanjakana ny fanjakana tan-dalàna no arozaina fa hoe nandresy tamin'iny manomboka zany miditra anatin'ny fanjakana tan-dalàntsika zany hoe nanaiky any ny farany andriamatoa Rajaonary Mampianina anaraka lalam-panorenana rehefa nandiky zany tao anatin'ny fotoana naharitra tao anatin'ny 5 taona zay zavatra zany aloha tsara apetraka mazava zay ny mahatoko malagasy miara-miainga fantatsika tsara no nitaky an'io ny hoe arosoa ny fifidianan'io ary talohan'izay aza dia ny hoe ajao ny lalam-panorenana hatrany hatrany tonga amin'ny fotoana moa zany zao tsika hiditra amin'ny roso amin'ny fifidianana fa tiana asongadina kosa eto dia ny manomboka zao zany dia miatrika ny aviny amin'izay boka malagasy tompona ndraiky lafeno io zany satria iverina amin'ny fahefana feno. Nanamafizany ihany koa ny avy amin'ny antoko maitso ny fametra-pialany Rajaonary Mampianina no lalana iray ahafahana miroso amin'ny fifidianana mangarahara tsy tokony hisy any Ambatsembana intsony raha ny fanazavany fa ahafahan'ny vahoaka maneho ny safidiny. Manainga zany ny vahoaka malagasy ny tenanay mba hisafidy tsara iza no fidiana amin'ity indray mitorika ity. Hitantsika manko fa be dia be ireo
tsy nampiasa tetika samihafa isankanana fividianana na ombo moa zany a famoroso ny fividianantsika tokony isaina tsara ary andinika tsara mba olona manana vina zany no hovidiana fa zay ihany a natonga ny firenentsika mikorosofahana ohatr' zao olona tsy nanana vina no hovidiana ka rehefa tsy manana vina ianao dia mandeha ny tokony izy a ny raharam-pirenena. Eo am-pelantanan'ny vahoaka araka izany amin'izao ny fahefana feno afaka roa volana katroka miroso pakany amin'ny fividianan'i Madagasikara. Fa samy manana ny heviny ihany koa ny olom-pirenena raha nanontaniana mikasika izay fametra-pialan'izay raha oetrany. Vahaolana ho an'ny firenena izay amin'ny ankabeny no nambarany ankamaroan'ny olon-tsotra nanontaniana manoloana ny fametra-pialana nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarmampianina. Efa niandrasana hatry ny ela kosa hoy ny hafa iny fametra-pialana iny ary ankehitriny niandrandra ny anatotosana fividianana anatin'ny filaminana ny rehetra. Fividianana mazava ho azy, fividianana niandrasanay mba hiovany mba hoe miova zany mpitondra mihemitra izay aloha raha nandritra izay zany izay miasa tena dia ohatrany hoe somary misy fiamorana kely fa tsy ohatrany teo aloha. Fividianana milamina mba raisa-kilatsika malagasy zany mba ina fa raisa-kila izay na nalatsika kilamo Madagasikara. Araka izany teboka maro no andrasan'ny vahoaka malagasy ankehitriny mba hisy ny fampandrosoana. Izy zany efa tonga ny alina dia efa afaka manaminy satria wakati ny fividianana. Zao mety zao tena tadiavina amin'izao nefa arakaraka izay mitondra eo. Inona no mila hovaina? Vivi-tenana, mila misy tenana andavanandro. Fanivana zao tsy mahita tokony misy efa fantatra fividianana tsiny fitsalaona fijaliana vahoaka malagasy dia tokony misy fivana dia ny olona ilaina amin'izay a mila matotra tsara mahatany zavatra tokony atao. Lafa rehetra mila fanivana fa izy nametra-pialana maliny izay le lampandroerana tsy maintsy satria izy nirotsaka. Tanora zao mila miasa ny tanora dia sekotera ihany tsika zany mihinam-bary nefa tsy mamboly vary. Tokony ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana zany ny politika amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Tokony antsika ireny anjorom-bala fa mbola zao nge tsy mbola hita sotra hoe zao fanosony fa rehefa mandeha le gouvernement vaovao dia mijery tanteraka amin'ny majinika. Raha tsy ahivina amin'ny alalan'ny fanatotosana fividianana no ahafahana mampiova ny tantaran'ny firenena. Ity faran'izay ho totosaina ny faha-7 ny volana novambra ho avy izao. Lafin'ny politika izay hatrany namoaka hevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena nomaly mikasika ny fahefan'ny filoham-pirenena amin'ny solo-toerana rivo Rakotovao. Marika iray hita maso maneho fa hiroso amin'ny fividianana marina malagasy ny fialan'ny filoham-pirenena Perinasa ka hanomezany lalam-pandrenana fahefana ny filohan'ny Antenimierandolona raha oetrany fanadihadiana. Ny farana ny fepitaona voafaritry ny lalàna nipetrahan'ny filoham-pirenena ankehitriny teo amin'ny toerany. Lalam-pandrenana amin'ny andinin'ny fa-9 no mametra ny fametra-pialany. Misolo azy araka ny andinin'ny fa-7 ny filohan'ny Antenimierandolona. Araka ny efa notoaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Ny fanohizana ny asa andavanandro sy ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny no sahanasa ny filoham-panjakana hisolo-toerana azy. Tsy azo ny atao kosa ny mamaritra ny politika vaovao na mandray fanapa-kevitra mamatotra ny firenena toy ny fifanaram-piaramiasa iraisan-pirenena vaovao ohatra. Tsy tokony hisy ny fanokanana foto-drafitr'asa anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra. Tsy tokony hisy ihany koa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony. Raha ny nambarany mpamakafaka fiainam-pirenena, tokony hanara-maso ny fampiarana ireo salan'asa voafaritry ny lalàna ireo sy izay voararany lahalana tsy tokony ho ataony mpisehatra rehetra, isiny ohatra amin'ny fanaran-dalàna, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fividianana izao. Ireo olom-pirenena ihany koa araka notaterina taminatin'ny fampahalalam-baovao dia samy natsapa fa natao ankilabao ny vahoaka madinika ary tsy nisy ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy fandriam-pahalemana sy kolokolo no hita ny mbana ho izy ireo ankoatra ny fidanganan'ny vidim-piainana ila tsy ho zaka. Ankehitriny, mpisehatra maro no efa nilaza sy nanamafa tsy maintsy ireo dingana rehetra araka ny lalàna no araina hiatrehana ny fividianana filoham-pirenena. Isan'izany ny Praiminisitra lehibe ny governemanta sy ny solo-tena maharitry ny vondrona afrikanina. Tsy tokony hisy intsony araka izany ny fanakorontanana amin'izao fotoana izao. Filoham-pirenena voafidy amin'ny fomba demokratika sy ekendrehetra no ilain'ny firenena sy ny vahoaka hanala azy ireo anatin'ny kizo sy fahantrana lalina misy ankehitriny.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, fepetra maro no tsy maintsy ho raisina sy ho hatsaraina ao amin'ny seram-piaramanidina Ivato. Raha tiana ny hanamafy kokoa ny fiarovana ireo harem-pirenena tsy hivoaka ny ivelany. Isan'izany ny fampitaovana, ny fanampiana ireo mpiasa fa indrindra ary zava-dehibe kokoa ny fisian'ny fandaminana matomatotra kokoa ao anatiny mba ahafana manatatra ireo mpanondrana antsokosoko ny harem-pirenena. Ireo no nisongadina nandritry ny fitsidihana nataon'ny ministry ny tontolo iainana sy ny ekipany teny an-toerana ny maraina teo. Ravetra ny fanadidina. Nidina ifotony nijery ny zava-misy eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny ministry ny tontolo iainana sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera. Antanatohatra sy ambaratonga maro no lalovan'ny mpandeha iray ivoaka ny Madagasikara raha mandalo ato amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay fantatra fa efa azo lazaina ho manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Fantatra nefa fa mbola betsaka ireo harem-pirenena tafavoaka any ivelany vao tratra ankoatra ireo izay tsy tratra mihitsy. Antony maro samihafa ny mety hahatonga izany raha ny fanadihadiana natao. Isan'izany ny tsy fampian'ny mpiasa misana ny fanaramaso, eo ihany koa ny tsy fisian'ny fitaovana afaka hijerena ny entana ankoatra ny metaly na ny scanner bio. Raha tsy manana fitaovana antsika dia mbola miaina amin'izay. Matetika zany ny fisavanany reny olona reny, misy olona voasava, misy olona tsy voasava. Zany hoe tsy fanavakavana zany zay. Fa sarotra ny savanan'ireo olona rehetrarehetra mandalo eo anaovana foy accord, sarotra zay. Lasa miteraka fahatarana indray any amin'ny embarquement amin'ilay avion. Donc zany na hanao ohatry ny ahoana zahay na hanao ohatry ny ahoana manao ihany satria asa io ary ny anarany eo. Fa kosa ninona ho any olazaintsika eto, ninona no resahana eto, ny fanomezana fitaovana an'le entité rehetrarehetra miasa aty zany no anisany zava-dehibe ary anisany avahana io olana io. Ankoatra izay anefa, eo ihany koa ny tokony hanatsarana bebe kokoa ny fandaminana anatiny amin'ny alalany ny fahaizana mandray fepetra sy mailo hatrany amin'ny mety ho trangan-javatra hafahafa. Ohatra amin'izany ity fitarafana iray izay natao tamina entana iray tamin'ny alalan'ny scanner misy hatramin'izay, ny scanner métaux izany. Nilaza ny tsy nahita na inona ny avy ao amin'ny BHS Mada nefa azo tarafina amin'izao sary izao fa misy harem-pirenena toy ny sokatra ny ao anatin'ny entana ity raha nijery izany ny avy ao amin'ny ekipan'ny sampandrarahany tontolo iainana izay miasa ety amin'ny seranana. Tsy telo lalina ny ratsy hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faditseranana na eo aza ny paikady efa napetraka. Any amin'ny toerana idiran'ny mpandeha, izany hoe fitoerana idirany ny voahany amin'ny fotoana tsy mampisy olona ao mihitsy na ray ary. Izay zany fomba hoe fomba procédura izao nanaovana isany nataon'ny zareo ohatra zany zao. Dia tsisy olona tsisy présence mihitsy zany teo amin'ny fotoana ilay tsisy vol, tsisy ninona nidirany atsokosoko any. Dia reny zany zao no maha-important an'ilay fitaovana ny tenen'ny chef paf teo hoe ny caméra de surveillance no nahafahana midemasquer an'ilay trafic. Tsy midika koa ve zany tompoko fa misy foitina information avy amina mpiasa ato ihany? Eny izay moa zany tsy fanmety sarotra ilay fanomezantsiny fa ny information zany dia misy maro be zany avy any ivelany sy avy any anatiny. Fa ny zavatra hitako zany dia atafy ato anatiny ihany no atodoniko. Tonga tetỳ an-toerana nanao fitsidihana sy fanadihadiana ny olana rehetra hoentina mitondra vahaolana na ministry ny tontolo iainana sy ny ekipany ny maraina teo ary nampanantena ny hitondra vahaolana araka izay tratra hisorohana ny fanaovana gaboraraka ny harem-pirenena. Azo atao tsara zany dia ny tsara ho fantatra alohan'ny hitondrana zany any amin'ny filan-kevitra dia hoe tsy ampy tokoa ve ny fitaovana sa zavatra hafa ny mahatonga an'izy. Hatramin'izao zao atsika le nijerijery teo zany amin'izay fotoana foy izay dia ahitana tokoa fa misy tsy fahampiana fitaovana. Nanafatra fitaovana ihany koa ny ministera tantaninay zany scanner biolojika izany indrindra manodidina zava-mananaina moa zany mety hitana zany satria araka ny resaka teo dia amin'ny zavatra tsy mananaina no ananantsika fitaovana amin'izao. Ka raha fa tonga ve izay heverina fa ampy ve izy sa mbola ampiana zavatra hafa. Dia araka an'ilay teneniko anareo teo mety misy dia ataoko zany any ivelany hiresaka momba ny fiarovana ny harena tsika tsy hivoaka. Dia hitako avy any indray raha mbola misy bangany atsika. Ny ministra tompon'andraikitra araka izany no nandray fanapahan-kevitra nijery fotony ny zava-misy eto Ivato. Tanjona niady amin'ny fanondranana tsokosoko ireo harena voajanahary eto amintsika. Niady amin'ny kolikoly ahafana mametraka fampandrosoana maharitra. Raha ny hita aloha hatreto, tsy tokony hisy harena voajanahary ho tafavoaka ny ivelany raha tsy misy ny firaisana tsy kombakomba.
isy araka izany ny fepetra ho raisina ary ho amafisina ny fampiarana ny lalàna. Fa mialohan'ny anarana toy ny fampahalalam-baovao toy ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny tontolon'ny fanatanjahantena dia ireto misy dokavaritra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina, eny fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. My heart and my soul when you're right here beside me. I don't ever want to stay too long. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. No, Adam, Adam. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix fabriquée en Égypte. Intérieur ou extérieur pour une commande prête en 20 minutes. Aucune nuance entre votre choix et le rendu final. À l'huile ou à l'eau, 10% de remise pour tout achat de peinture. 10 boîtes achetées, une boîte offerte jusqu'au 31 août. Garantie 3 ans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty, fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Gunter est probablement le tueur à gages le plus redouté de tous aujourd'hui. Si on veut devenir roi, il faut tuer le roi. Tout le monde sait qui il est. Gunter. 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 Où est Gunter? Eh ben, je suis là. Surprise! C'est un des tueurs à gages les plus réputés. Quoi, tu veux? Faut vraiment qu'on soit au taquet. Je crois que c'est fini. Je les écraserai, ces fumiers, garantis sur facture. Allez, vas-y, tue-moi! Inarana tamin'ny bande-annonce teo iny moa ny orona tsara irantsika ny ho alina eto amin'ny Cool TV. Fizany amin'iny fa nisy nakankeriny noho ny antony tsy fantatry Etienne Andriamahefarsoa, filohan'ny AV7 no sady filohan'ny fikambanana manohana ny Andry Rajoelina. Noho ny antony ara-politika ve sa misy antony hafa fanadidina entiny Gaëtan Andriasilava. Mbola tsy hita ary tsy nahazona vaovao hatramin'izao i Etienne Andriamahefarsoa, filohan'ny AV7 no sady filohan'ny fikambanana manohana ny Andry Rajoelina. Omaly maraina, nalaza tao amin'ny tambazotra tserasera fa nisy nakankeriny izy. Raha ny loharano vaovao azo, andro maromaro izay ny voalaza,
fa nisy nanaraka amin'izay toerana alehany rehetra Etienne. Talohan'izay, nisy olona 3 laza nilaza ho polisy nanandrana nitondra azy, ary tsy nisy mandadare na taratasy fampetsona manokana. Saingy niempotra ary tsy hita avy hatrany raha vao nahita mpanao gazety. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe ireo nilaza ho polisy ireo ve no naka azy sa tsy? Fanontaniana izay mbola tsy nahitana valiny hatramin'izao. Antony, tsy mbola nisy vaovao voaray ny momba azy na ny momba ireo mpakan-keriny. Minitra vitsy talohany nakana azy raha ny loharanom-baovao azo, mbola azo antso an-Tarby Etienne. Taorian'izay, tsy nahainoana feo intsony. Ireo mpakan-keriny ihany koa tsy nangataka onitra na takalony. Ny mahagaga ny rehetra manoloan'izao tranga izao dia ny hoe sady tsy mpandraharaha no tsy teratany vahiny Etienne no izao nisy nakan-keriny izao. Noho ny antony ara-politika ve sa misy antony hafa? Andrasana ny fivoarany toe-draharaha. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray, nanomboka androany andiany fadimy ny fiadiana tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny slalom izay karakarain'ny club FMMS AM ary toanany Motula sy Ankook. Raha ny vokatry ny andro voalohany mitarika vonjimaika eo amin'ny laharana voalohany Tsiori izay manamora ny Peugeot 106, ny tena no nahavita ny fotoana tsara indrindra teo amin'ny essai chrono sy ny manche voalohany, fanadidina ny Endritafika sy Mendrika Andry. Nanomboka androany teny amin'ny pista Amboiny Meivato ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja slalom 2018 izay karakarain'ny club FMMS AM ary toanany Motula sy Ankook. Raha ny vokatry ny andro voalohany nitarika vonjimaika eo amin'ny laharana voalohany Tsiori izay manamora ny fiara Peugeot 106 rehefa navita ny fotoana tsara indrindra na izany tamin'ny essai chrono na tamin'ny première manche tao anatiny 3 minitra sy 12 segondra 7 apazatony. Zao ny tahaka nitovy amin'ilay teo fa 3:18 ny vitaka. Any hoe ilay laharana koa efa miova kely fa zara aloha navita an'izay. Fanomanana aloha efa nisy fotoana ela ihany satria 2 volana ny elanelan'ny slalom mafarany sy te. Dia mba tsisy feretatory aloha zany tamin'ity fa dia zao vokatra azy zany matoa mahazo vokatra tsara angamba dia mety hoe tsaratsara fanomanana koa. Manaraka azy hoe Fred manamoro ny Peugeot 206 ary nanamontsana ny fotoana tsara indrindra manaraka ny Tsiori tao anatin'ny fotoana 3 minitra sy 7 segondra. Raha teo amin'ny laharana 12 kosa no misy ny Arcade teo amin'ny essai chrono dia tafiditra teo amin'ny laharana 3 voalohany ny tena ny tao aoriana amin'ny première manche ary navita ny fotoana tao anatiny 3 minitra sy 20 segondra sy 9 apazatony. Ho an'ny sokajy cross karakosa indray dia nitovy tamin'ny essai chrono ny vokatry ny première manche. Mitana ny laharana voalohany Jojo, manaraka azy Kiasa ary Hugo eo amin'ny laharana 13. Mbola itora ampitso eny amin'ny pista Amboiny Me ity fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny slalom ity. Raha ny vokatry ny fifaninanana teo amin'ny andro voalohany androany, nitarika vonjimaika eo amin'ny laharana voalohany Tsiori, manamora ny fiara 106 Motule Service, manaraka azy eo amin'ny laharana 2 Fred, manamora ny fiara Peugeot 206, any amin'ny laharana 7 kosa ny misy any ary manamora ny Citroën C2, eo amin'ny laharana 4 Mika, mitondra ny fiara Citroën C2 Team Mika Faniry, any amin'ny laharana 5 kosa ny misy any Faniry, mitondra ny Citroën C2 Team Mika Faniry ihany koa, eo amin'ny laharana 9 ny misy any Tanjona, manamora ny Peugeot 106 T2R RRS, any amin'ny laharana 7 ny misy any Adry, manamora ny Peugeot 206, any amin'ny laharana 9 kosa ny misy any BR mitondra ny fiara 205 Baygarf, any amin'ny laharana 7 ny misy any Klona, mitondra ny Citroën Saxo Bozy, manakatona ny laharana 10 voalohany koa Sitsito, mitondra ny Peugeot 207 RC. Arahinao amin'ny fandarana Mekamaga, eto amin'ny fahitalavitra Coltivie ny fizotry ny fifaninanana, ny alarobia 12 septambra ho avy izao, amin'ny sivora sy sasany alina. Dia izay ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity, angazitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arafinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny La vache qui rit, au finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vavao.